voalohany indrindra dia miarabantsika rehetra tratry ny krismasy sotan'andriamanitra fa dia afaka nanatanteraka ny krismasy 2024 aty Tanindrazana aty Amerika Sina ny tenako miaraka amin'ny fianakaviako ary dia tonga ty koa ianareo koa dia miarabantsika rehetra miaraba avoaka malagasy rehetra manerana nosy miaraba avoaka malagasy manerana zao tontolo zao faly tokoa tena faly satria dia natratra ty androm-pamonjena ity satria raha antsika malala tsara fa ny fitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao dia nomeny ny zanany lahatokana mba tsy hisy very zay rehetra mino azy ary dia manana zany fifaliana lehibe zany sika satria tena manam-pitiavana antsika izy faharoa ny anankiray tiako ambara sy lesana aminareo dia fantatro fa tena velona ihany vaoaka malagasy rehetra tebiteby noho niny fifidianana zay nataontsika tamin'ny 27 volana desambra lasa teo iny satria nahoana nanantena daholo ny olona rehetra tena fifidianana izotra mpilaminana nandeha mangarahara sy ny ara-dalàna tsy izay nefa no nitranga fa dia lasa fifidianana nanjakan'ny osoka nanjakan'ny herin'ny vola anika tena nandiso tanteraka ny voka-pifidianana zany ao koa moa ireo etraketraka sy ireo sotasota maro samihafa dia ty teny aminareo aho hoe tsy nietsika mihitsy izay aloha mba hanajana tsara ny tiandro krismasy ity fa ankehitriny a vita soamatsara izy ity ary afaka nakalaza zany tamin'ny mpifaliana ary niombona tamin'ireo fianakaviana voaka malagasy iroso tanteraka amin'izay tsika amin'ny fitakina ny zo sy ny asiny zany voka-pifidianana zany mba andeha amin'ny rariny sy nihitsiny ka raha ohatra raha mahita fa tsy mety dia tsy mety ary lazaiko rentany ho ren-danitra eto fa fifidianana tsy manana ny antoka na ny hitoko isan'ny voankazy izy iny na hoe élection non crédible satria nahoana tao anatin'izany no nisin'ireo mpiasa-panjakana nanohana ny mpifanandrana amiko dia nilarana fa 13 tsy enatra tsy tahotra fa tena nanery an'ireo chef district ireo préfet de police chef fokotany zay tsy nizara n'lay kara-pifidianana zay tokony ho any amin'ny olona tokony hifidy ary indrindrindrindra ho iaho tao ankeo reno anodikodina ny voka-pifidianana faharo fifidianana tsy nandeha mangarahara araky mahafifidianana azy malalaka ny olona ary tena mangarahara ny tokony izotra amin'ny fifidianana zay mahafifidianana azy voososy zany ny asin'ny safidy bahoaka ary indrindrindrindra vaososy no ny heriny ny vola tsy izay keo nefa nataorantsika na izay na itsika fa zao ny zavatra tedavina hoe alao a andeha amin'ny famarinana fanisana an'ireo vato ka dia magnataka ny fanisanana ny confrontation fampitahana an'ireo procès verbal ireo bulletin unique ny sosiny nangataka an'izany zay a dia efa niasa tamin'ireo reo le mpanohana azy ireo mpiaradiamika nanatanteraka an'izy ary efa nanompoka dia tena nahitana an'ireo zavatra be da be ny resako tao reo ary za efa nilaza hatramin'izay fa hoe tsy laza afa-tsy ny marina ary hijoro amin'ny marina zay le hoe mijoro mandrakariva amin'ny fahamarinana fa sarotra miady amin'ny marina ary nahita azy aho naheno aho ary nisy profo fa atry ny alina hatramin'ny efatra maraina dia niantso ary reo avy any laza hoe tena loza fa dia misy mihitsy a vato zay azoko amin'ny candidat larana 25 no nahodina nankany amin'ny larana 13 tsy azo ekeny zany re olona raha mbo hoe anankiray le izy sy nanina fa hoe sendradiso fa le izy dia nisesy ohatran'izany keo reo le bulletin précoché tena hita mihitsy a fa tena fanahinina olona anankiray a no nanao an'le izy dia hita ohatran'izany keo am'ireo le ao anatin'ny lisy mpifidianana zay nahitana fa olona anankiray mandika an'izy soratanan'olona anankiray hatramin'ny farany amin'le procès verbaux reny
naseho anazy izy mbola misy ihany koa zay zavatra azo resahana hoe procès verbal anankiray a maromaro a tsy misy numéro de zany ve de azo ekena fifidianana ohatr' zany ve miantso anareo ary mpitondra fanjakana andriamatoa président république par intérim manana ndraikitrao no andraikitrao zany andriamatoa premier ministre zay milaza fa hoe anatanteraka amin'ny fifidianana anatin'ny filaminana mba hisin'ny mangarahara sy ny ara-dalàna zany efa mahita fa hoe ny ministrenao tsy voafehinao a de afaka nanery nanao izay ampandanina ny larana fatelo amby folo tsy d'accord am'zany tsy zay ary reo mpanoana anareo a tena efa vonona tsara mihitsy izy a anao ny fampitahana de miantso seni ary a mamerina indray hoe andraso re ny fanambarana amin'ny fomba ofisialy a na ny famoahanareo ny voka-pifidianana zay hoavoakanareo amin'ny fafito amby roapolo ny volana fa avy aloha zay mba hiasa satria araka ny lalàna mbola manana fito andro nareo ao arina ny fahatongavan'le dernier pli a mbola androany arapizy vao tonga de ameo zay a mba ahafahanay manao an'isy fa miezaky zay manangona azy afaka didy zahay rehefa tena tsy azo ifampirarana rehefa tsy azo ifampiresana hoe mba aleo a tena lalany marina tsara zay vitao a hitatsika eo izy any mandresy tena makasitaka sy momba tsara ny fihetsiky ny fotoanam-panjakanao raha mba velany sy ny fotoana manara-dalàna tsara hoe amena zay fito andro zay na 10 andro ary de fampianay mba ampitana azy satria eo mpanangonana ny procès verbal rehetra manerana brode voty manerana Madagasikara zay zao ary tsy hoe la do vitanay ny anareo ara androanina rahapizy vao tonga mainky mofa ny anay aty amin'ny tiako Madagasikara aty a sy ny K25 mba eritreretiko de ameo fotoana zay zany tena tiako marena amin'iny farany dia miantso ny vahoaka mba tena ampiseho fahendrena tsara ary miantso ny vahoaka indrindra fa reo mpanoana anahy tsy anaiky lembenana mihitsy sika fa hijoratra amin'ny farany ary hoy teo hoe efa vita somatsara tanteraka somatsara ny fankalazantsika ny krismasy hiasa am'izay tsika satria tonga ny mpamonjy atsika ary efa olo mba vonjy isika fa fankalazana fotsiny krismasy amin'ny zay nametsika azy hoe zay niresantsika fa 5 desambra ka de samy ten'Andriamanitra ary de mirary koa raha mirary mba samby tratry ny fotoana vaovao amin'ny herin'ny andro toy zao ka dia faly mbola faly mamelo tsara aminareo hoe afaka nanatanteraka somatsara ny krismasy miaraka aminareo dia mirary koa raha mirary mba samby tratra ny fotoana amitsika heriny ndraiky samy ten'Andriamanitra